Alahady fa 7 ny volana Jona, alahady izay manolotra indrindra ny fetim-pirenena amin'ny heriny anio ary anetsehana ny ambom-pon'ny malagasy amin'ny fitiavan-tanindrazana. Eo anivon'ny FJKM dia anetsehana koa ny ambom-pon'ny fiangonana amin'ny fitiavana ireo miankin-doha amin'ny fisotro mahamamo na ny fifoka mahadomelona. Mba tsy ho diso hevitsika hoe fetiny tsy fitiavan-taoka androany ho an'ny fiangonana, fa fety ny fitiavana ireo voafatotry ny zava-pisotro mahamamo sy ny fifoka mahadomelona. Ary eto amin'ny fiangonana dia fanetsehana koa ny ambom-pon'ny fitiavantsika ny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanaterana ny kitapo-mbokatra. Dia sy teny hoe ohatray tena diniko any an-trano. Ary ny fahaefatra izay tena tsy tokony ho adinotsika dia fanetsehana ny ambom-pon'ny fitiavana fianarana ho an'ireo zandrikely anala fanadinana ara-panjakana voalohany. Fanadinana inona? Tsy tokony ho adinotsika izany. Ireo antony efatra ireo dia amehezana fiarabana tokana ho antsika. Ho antsika ny fiadanana sy ny fahasoavana ary izay andrasinareo dia fiarabana manokana ho andray mpianakaviana. Anetsehana koa ny ambom-pon'ny isan'ankonana sy ny fiarahamonina amin'ny fitiavana ny ray mpianakaviana ity anio ity. Ny Matteo 7:2 raha nanaraka atranam-piandohana ny amin'ity fotoana ity isika dia izao iarahantsika atao amin'ny afatr'Andriamanitra izao ny fiverenana fanotelon'io andinin-tsoratra masin'io. Tany amin'ny hira fiderana tao amin'ny fotoana ny 5 minitra tarihan'ny sekoly alahady, ary eto amin'izao fotoana ny toriteny izao averina amintsika ny voasoratra ao amin'ny Matteo 7 ilay izy 7 dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo hoe io andinin-tsoratra masin'io ry havana dia manetsika ny ambom-pontsika ho tia ny hafa ary mampieritreritra antsika ny alala ny fitiavan'i Jesosy ny olona voamafy, ny olona trapavoazana, fitiavana manafaka, ny fitiavan'ireo olona izay nitondra ny mararin'ny paralysisy hankeo amin'ny Jesosy. Izay ny voasoratra eto amin'ny filazantsara araka ny Marka sy filazantsara araka ny Luka ambanin'ny soramandreo Marka 2 sy ny Luka 2:5 dia voalaza fa tena nitady ny fomba rehetra nahazahoany nampiaona ny mararin'ny paralysisy tamin'ny Jesosy ka nitondra azy ho sitranin'i Jesosy ireto olona ireto. Voafaritra fa lehilahy 4 izy ireo raha ho amin'ny Marka 2:2 ray mpianakaviana, mety manambady mety tsy manambady fa dia lehilahy aloha, tsy ankizy kely analaseo peu zany lehilahy.
fitiavana mitondra olona hankeo amin'ny Jesosy mba handray fanafana fanasitranana. Zay ny tao an'eritrereto olona ireto, ary ny tadiavy noho ny fitiavany ny fomba rehetra mba ahatonga an'io marary ny paralysisy io ho afaka ho sitrana ary andeha tahaka ny olona. Tsy ankin-doka ho bataindavy, tsy ankin-doka ho karakaraina foana. Andao tadiavina izay asitrana n'ity olona ity. Ny fitiavana ry havana dia mihoatra noho ny hatsaram-panahy. Ny fitiavana dia mandrary fihavanana, ilay fiombonany olona efatra, ndray mitady izay hahatsara sy hahasoa ny olona anankiray, trapavoazana. Ny fitiavana dia mampijoro ny olona maha izy azy. Tena fitiavana mihitsy ny nasehon'izy efada. Ahoana ny ahatonga n'ity olona ity ahajoro amin'ny maha izy azy? Tsy ho lehilahy motraka, paralysé. Tadiavy ny hevitra rehetra noho ny fitiavana. Misy zavatra azontsika alaina sary ry havana ny amin'ity fitiavana mamonjy olona ity. Misy olona ataontsika hoe mpitsindroka fako na mitady izay hohanina amin'ny fomba tena mafy dia mafy vao mahita izay hohanina. Ary misy olona tonga manatitra sakafo ho azy io, ay tsara fanahy, misaotra tompoko. Misy olona miverina indray tahaka ny teo ihany, ilay olona manatitra misaotra tompoko, mbola tavelo eo amin'ny fanariam-pako ihany ilay olona. Fa miandry ny fanaterana sy ny fanomezana. Fitiavana zay zany sa tsy fitiavana? Hatsaram-panahy zany fa tsy fitiavana. Raha tena tia, aleo esoriko eo amin'ny fanariam-pako io olona io, endahako eo olona io, hoentiko amin'ny toerana hafahafa kokoa mba hahavita ny tenany tahaka ny olona rehetra, fa tsy hitady izay sisa sakafon'ny olona na ny tahaka izany. Mety ho lalina amintsika izany ry havana, tsy laza adina CEP zany fa sarotra be. Ny tena fitiavana dia manao izay ampijoro ny olona amin'ny maha izy azy. Misy ny olona izay miankin-doha, voalaza tany am-piandohana, miankin-doha amin'ny fisotro mahamamo, miankin-doha amin'ny zava-mahadomelina. Misy miankin-doha amina ray aman-dreny, na dia efa manatokantrano azy. Misy miankin-doha amin'ny zavatra hafa ka mieritreritra fa tsy velona raha tsy izay zavatra anankiray izay. Misy miankin-doha amin'ny tambajotra sosialy, raha vao very ny telefona dotry ny tapy. Miankin-doha ne zany ry havany. Ireny karazana fiankinan-doha reny mahatonga ny olona tsy hafanao na inona, voasokajy ao anatin'ny olona marary ny paralysisa. Zatra miankina amin'ny dadazay, dadasany tsisy vary, mba tezao aloha ny zanakay, mba sasao ny lamajazanay. Tsy tompona andraikitra, tsy manao na inona dia tsa miteny koa le ray aman-dreny fa hoe tsara fanahy hono zany dia eny arereraka nareo.
samy mitaizy zao ihanyko samy mahavitsina taona miankin-doha dia na koa miankin-doha sasany tadidinareo ve tamin'ny anatra dia mba manontany any dada sy neny indrindra moa raha mpampianatra izay ilay ray aman-dreny dada inona ny dikany hoe indépendance jereo amin'ny dictionnaire dia tezitra ianao tonga mba dada sa tsy dady nefa ianao aty ariana mahalala fa ay tena dada feno fitiavana izy na dia tsy tsara fanahy tamintsika azy inona ny dikany hoe croix bleu jereo amin'ny dictionnaire anontany présidenty inona ny dikany hoe examen zany keo ve dia tsy ho fantatry tadiavoany dia inona koa iny dikany hoe fête des pères kefay fetin'ny draiko alao nandray le mamaky gazety dia hita tery amin'ny tombon-dasantsy izy atovovavy anankoroa tsy mahatsiaro teny ahoana hoe io ry dada vakio ny gazety efa tratran'izany koa nareo ohatrany dada mamaky gazety dia ianao manontany hoe inona ny voalazan'ny mpanoratra ary dada vakio hoe io ny gazety tena fitiavana izany ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo tsy ny mpimamo ihany na mpifoka no miankin-doha ka tsy afa manao na inona na inona marary ny paralysisa na paralysé mety misy zao te andray anjara mafy fa tsy afaka tamin'ity an'io ity tao amin'ny kitapombokatra paralysé no miantony tsy nahazo avansa tamin'ny 15 koa mety nisy zao tena te hampandroso firenena mafy fa paralysé lanjany volamena le vao diovina tsy fantatra paralysé raha kapoka ray na fehezina dia tena feno aretina tsy hafa-mihetsika izao tontolo izao fa tsy ny eto Madagasikara ihany ary isika fiangonana lay efada antsona mba ity izao tontolo izao tahaka ny tiavany Jesoa izao tontolo izao isika lay efada isika fiangonana antsona ibata hitondra an'izany aretina tsy fahafa-mihetsika rehetra izany eo anatrehany tompo ka hitady ny hevitra rehetra ny fomba rehetra mba handraisana izao tontolo izao fanafana sy famonjena vitantsika izany ry havana hitan'ny tompo ny finoantsika aza miandry ireo te anao nefa tsy apaka satria tsy mahalala ny lalana ny lalan'ny fandrosoana isika mahafantatra ny fanarana ny Jesoa no miantoka ny fampandrosoana ny fanekena ny fahefany hanjaka no miantoka ny fampandrosoana tsy avo ny firenenao ento ambavaka eo anatrehan'Andriamanitra tsy avo ny rainao ento ambavaka eo anatrehan'Andriamanitra tsy avo ny zanakao ento ambavaka eo anatrehan'Andriamanitra anala fanadinana izy na ho rafaka pitsy na amin'ny manaraka tsy avo ny zanakao fitiavana manafaka fa mihoatra noho izany ilay fitiavana manafaka miariary eo amin'ny tenin'i Jesoa manao hoe matokianaka voavela no elokao ary tsy hoe manafaka amin'ny eloka sy ny fahotana ihany
fa manafaka mba ho tompona andraikitra mitsangana be tao ny fandrianao mody any an-tranonao. Zany zotra ny tenin' Jesosy zany dia tena milaza fametrahana olona ho tompona andraikitra rehefa naneho ny fitiavana ilay olona. Fitiavana tao amin'i Jesosy manafaka manomboka amin'ny famelan-keloko ny fanomezana andraikitra ny olona amin'ny tenany sy amin'ny ankohonany. Voavela ny elokao mitsangana be tao ny fandrinao ary mody any an-tranonao. Ny namaiky an'reto efatra amin'ny rahalahy, reto olona nitondra ny marary ny palesisa teo amin'i Jesosy dia ny ahatonga n'ilay marary ajoro, tsy diso zany. Saingy ny fihevitry Jesosy dia tsy fihevitr'ireo olona ireo. Amin'i Jesosy sy ny fijoroana na ny fahatanjahan'ilay lehilahy marary ny palesisa no filana fototra, ka tsy maintsy jerena sy tsinjovina, fa ny filana fototra dia ny famelan-keloka, ny fahalemena ara-panahy no mila sitranina voalohany indrindra avela ny elony, ary rehefa voavela ny elony tompona andraikitra amin'ny tenany izy mahabata ny fandriana, tsy atoritory intsony na hidabodaboka foana, tsy hanao na inona na inona, fa tompona andraikitra. Ary tsy tompona andraikitra eo amin'ny tenany ihany, fa mahatsiaro manana didy amin'ny ao an-trano ny ankohonany. Hoe trano moa dia midika hoe ankohonana ao amin'ny soratra masina. Misy ry havana ray mpianakaviana tena tsy tompona andraikitra na dia amin'ny tenany azy. Ary rehefa voafatotry ny fisotro mahamamo ny ray mpianakaviana dia anisan'izany izy, tsy mahatsiaro ho tompona andraikitra na amin'ny tenany azy. Very asa izy, tsy rototra hitady asa akory, fa vao mifoha maraina dia andendrelo ho atsy amin'ny mpivarotra zava-pisotro mahamamo na ho aria milay toerana mahazatra, fitsindromana sanatria, fifohana. Misy ray mpianakaviana tsy mahatsiaro andraikitra, tsy mody an-trano, variana any. Ny mahamaika filana fototra izay tiany Jesosy ho antsika, na izy sika na izy, fa indrindra amin'izao ahatserovany ray mpianakaviana izao, ny filana fototra ndra ho adino na andalovana fotsiny dia ny famonjena ao amin'i Jesosy, ny famelan-keloka tononin' Jesosy ampitiavana, matoky anaka, voavela ny elokao. Efa tena nandray ny famonjena ve isika. Izany no fototra ahafahantsika miainga ka manatanteraka ny andraikitsika amin'ny sehatra rehetra. Ny olona tena voavela eloko dia mahatsiaro tompona andraikitra amin'ny tenany, amin'ny fiarahamonina, ary indrindra amin'ny fiangonana. Hatraiza tokoa ny fieritreretantsika ny asan'ny fiangonana, ka hanaovantsika arak'izay betsaka indrindra amin'ny fahafahantsika, izany atao hoe kitapombokatra. Tena afaka mandray andraikitra ho fampandrosoana ny fiainan'ny fiangonana ve isika? Hatraiza ny fiainantsika, ny famelan-keloka, ka azontsika mitsangana ho tompona andraikitra amin'ny fotoana rehetra, ao an-tokantrano, enina dia hipasoka hanasa vilia, hikarakara, ny ditehan'ny vadinao aza.
sady le ray mpianakaviana tia indray ny dite tia indray ny mosoara tia indray ny rakitra tompona andraikitra iny zany ry dada ka ianao zazakely tapitreo ariavana ny afatr'Andriamanitra izay amin'nytina anazy dia ny hoe tena hetsika ny ambom-pitiavantsika koatran'ireo fitiavana be dia be ny tany saina tany am-piandohana etseho ny ambom-ny fitiavana amana hitondrana azy ireny ao amin'ny tompo ny fitiavana ny firenena hitondrana ny firenentsika eo anatrehan'Andriamanitra ary tady idio fa lehibe lavitra noho ny fitiavantsika ny fitiavany Jesosy mahita ny filana fototra dia ny finiavany amonjy ka nonamiko sy aminao amin'ity fotoana ity matoky anaka voaverany elokao ankehitriny mitsangana ho tompona andraikitra tsy amin'ny tenanao ihany fa manodidina anao ankonana sy ny mpiarabelona koa dia ho tahaka an'i Jesosy isika tompona andraikitra hatramin'ny farafofinainy na dia ny aretany ny fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana izany izy no lehilahy mahery tafintsika fiangonana ary arahintsika ray mpianakaviana amen.